fiadanana amin'ny manodidina fahizay. Ary na dia maro tamin'ny asa-paminany aza dia nateriny tsy ho andriam-bavy satria efa nanao sampy ho an'ny asera izy. Ary asa ny mpiapany sampiny dia nanorotoro ka nandrava azy tao amin'ny lohasan-drikany 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗎. Fa ny fitoerana avo tsy mba noravana tamin'ny Israely, nefa nahitsy ny fony asa tamin'ny androny rehetra. Ary nampidiriny ao an-tranon'i Jehovah ny zavatra izay no hamasin'ny rainy mba amin'izay no hamasin'ny tenany, dia volafotsy sy volamena ary fanaka. Ary tsy nisy ady intsony hatramin'ny taona 530 nanjakany asa. Mbola itoy vakiteny. Mbola ho toizantsika ny vakiteny a. Zany dia hitantsika ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'ny Petera. Epistily voalohany nosoratan'ny Petera, toko 4:7 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa atombotra ny faran'ny zavatra rehetra, koa hendre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Mifampiantranoha ka aza monimonina, samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samy hafa izay an'Andriamanitra. Raha misy olona miteny dia aoka izy teny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy, mba ankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Mbola etoy ny vakiteny. Ho toizantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Iara hitsangantsika andraisana izany ry havana. Ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu toko 5:1-20 hatramin'ny 9:20. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika ho eloina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalainy dia mendrika ho eloina amin'ny fitsarana. Ary nazovo no hanao amin'ny rahalany hoe olo-pony ianao dia mendrika ho eloina amin'ny Sinedriona. Ary nazovo no hanao hoe foka ialay dia mendrika ho amin'ny elo mirehatra afo. Ary amin'izany, raha mitondra ny fanatitrao eo amin'ny alitary ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalainao manana alahelo aminao, dia avelao eo anoloan'ilay alitara ny fanatitrao, ka mandehana aloha, ataovy izay hihavananao amin'ny rahalainao. Ary rehefa miverina dia vaotero ny fanatitrao. Mihavana faingana amin'ilay manana ady aminao. Raha mbola miara-dia aminy ianao, fandrao ilay manana ady aminao hanolotranao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotranao amin'ny mpamatotra, ka atao an-tranomaizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka mihitsy ianao ambara-pandohanao ny varaventy farany indrindra. Amen. Ray Masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
Mivavaka sika ry havana. Endre zany hafalianay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro. Fa nandreny teninao indray izahay tamin'ity andro anio ity. Teninao ilay mitondra fahazavana sy fifaliana ho anay. Teninao ilay fanilo ny tongotray sy fahazavana lalanay. Teninao ilay mitondra fiavozana lehibe eo amin'ny fiainanay. Koa raha andreny hafatra avy aminao izahay izay entin'ny mpanomponao, dia miasa mahery ny fanahinao masina, mba hahaizanay mandray izay anjara sahaza ho anay avy amin'izany teninao izany. Ka ny feo rehetra izay tsy avy aminao ka manelingelina anay, tsy andrenesanay izany hafatra avy aminao izany Tompo, dia didina sorohana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tsy anjaka eto aminay. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Ho amin'ny rehetra ny fahasoavana mbany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Tantara faharoa 2:10 milaza ny tantaran'ny asa mpanjaka. Teo amin'ny tantaran'ny Israely na ny taranak'i Jakoba tany Egipta zareo nandevo 400 taona. Dia nitambatra ho firenena nentin'i Mosesy namakivaky ny hevitra. Rehefa hiditra tamin'ny tany Kanana dia maty Mosesy. Iza moa nandimby amin'ny Mosesy? Joshua zany nandimby an'i Mosesy. Naka amin'ny tany Kanana rehetra izy na ny Palestina zany. Marina fa ny teny hoe Kanana anatin'ny Baiboly fa ny teny hoe Palestina dia tsy hita anatin'ny Baiboly fa fiteny taty afara. Fa amin'ny tany Kanana ihany ny Palestina. Dia nandimby an'i Joshua mpitsara maromaro zany le mpitsara na juge zany. Isa tanàna nisy zany ary Debora, nisy an'ry Jefta, nisy an'y Samsona, nisy an'y Gideona sy ny sisa. Rehefa avy nangataka mpanjaka ny zanak'Israely, tsy dia nahafalin'Andriamanitra satria amin'ny finoana Israely dia Jehova rery ihany ny mpanjaka. Kanefa ny firenena manodidina nanana mpanjaka dia izy alao izay anana mpanjaka ihany ka. Nandefitra Andriamanitra dia nomena mpanjaka zareo. Iza moa ny mpanjaka voalohany? I Saul zany nanjaka voalohany, nandimby azy iza. Davida nandimby azy ary nandimby an'i Davida di Solomon. Rehefa miala maty Solomon, ny vaky roa le fanjakana. Ny antony maro loatra ny vadin'ny Solomon. Dia samy mitondra sampy avy tamin'ny tany niaviany taminy ireo. Dia nandefandeferan'ny Solomon teo. Kanjo voasaringotra nanompo sampy ny vahoaka. Ka rehefa maty ny Solomon, ny vaky roa le fanjakana. Misy zany ny royaume na ny fanjakana atsimo Israely no anarany. I Samaria ny renivohiny. Misy ny fanjakana atsimo Juda ny anarany. Jerusalema ny renivohiny. Dia ny fanjakana atsimo
fokony Joda sy Benjamina fa maro zareo mitovy isa ihany ny fanjakana varatra zay foko 20 no isany miady matetika ireo rehefa mivaky moa zany dia miady misy koa ny fanafiana avy any velany ka i Asa dia zanaky Iaby dia nitady an'Andriamanitra nanafika azy ny fanjakana varatra nandresy izy satria niaraka tamin'Andriamanitra taorinan'io i Asa nandimby azy niady tamin'ny Etiopiana nandresy izy satria niaraka tamin'Andriamanitra rehefa azony zay fandresena zay dia miditra ilay tantara novakiana teo tsy mbola afa-po Andriamanitra amin'ny fiaraha-amin'ny Asa amin'ny fanompoan'Andriamanitra azy dia naniraka mpaminany atao hoe Azari zanaky Odeda ihany ny anarany Azari niteny taminy hoe mbola tsy vita ny asanao ny fanavoazanao amin'ny firenenao mbola misy fahoriana ho tonga raha ohatra ka tsy mibebaka sy mivoatra amin'ny tsaratsara kokoa ianareo rehefa herin'ny Asa zay teny zay ho soratra masina dia nisy zavatra nataony nisy fanavozana nataony teo amin'ny fanjakany zany izay zany le tantara nyvakiana teo ho vakitsika ny tantara 2:20 nandininy 2:20 nandininy 2:20 mamintina ny zavatra nataony Asa mpanjaka tantara 2:20 nandininy 2:20 vakitsika aminarany tompo manao hoe ary nanao fanekena hitady Andriamanitra ny razana izy tamin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra izy nanao fanekena izy tamin'ny Andriamanitra ny razany dia tamin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra zavatra roa ihany no singantsika amin'ny nataony Asa zany izy mpanjaka nandray fanapahan-kevitra ny teny no mazavatra antsika hoe l'exemple vient d'en haut ny zavatra voalohany nataony zany dia niala tamin'ny faharatsiana inona le faharatsiana nolovaina teo nandritra amin'ny taona maro mpanjaka maro niala tamin'izany faharatsiana zany izy mba hitoeran'Andriamanitra anatin'ny fanjakana ny faharatsiana voalohany indrindra dia ny sampy feno nameny tanàna tao vakitsika ny andinin'ny 9 vakitsika ary raha ren'ny Asa za miteny zany sy ny faminaniany Odeda mpaminany dia niezaka izy ka ninaisitra ny sampy fahavetavetana tamin'ny Joda sy Benjamina rehetra ary ny tamin'ny tanàna izay azony tamin'ny tanavony Efraima sady nanavao ny altaran'i Jehova izay teo alohan'ny ravarangana fidirana amin'ny tramon'i Jehova niezaka izy nanala fa feno sampy ny tanàna maro tamin'ny fanjakana izy nandraindraikitra nanala n'izany namoaka didy nandravana zany rehetra zany ary nanavao izy ny altaran'Andriamanitra zay efa natao tsinontsina zay efa niravain'ny olona nivoriny koa ny olona rehetra nisy olona maro nanatona azy satria hitany fa misy Andriamanitra miaraka amin'ilay mpanjaka ary izay le nataony zany manala ny zavatra rehetra tsy nety teo amin'ny fanjakana ary izay koa no anentanan'ny tompo antsika hoe mahafoy ny zavatra rehetra izay tsy mety ary izy ireo zany nanao fanatitra 7,000 ny ondra manosy 700 mariky le hoe tena miala amin'ny ratsy dia mahafo an'Andriamanitra izy nanao fanekena hitady an'i Jehova izy na nylahy na vavy ary namoaka didy mihitsy na izy tsy mety manatona amin'ny tompo dia atao maty izy ary rehefa manaly miala amin'ny faharatsiana dia manatateraka hatramin'ny farany amin'ny 9:20 tsy ny olona rehetra ny manaiky ny fanavozana ny renina ara tsy manaiky 9:20 vakitsika ary na dia maka reniny Asa mpanjaka dia nahetry ny tsy hoandriam-bava satria efa nanao sampy tamin'ny Asera ary ny Asa koa ny reniny tsy nety fa nitahiry sampy i Asa mihitsy nandray andraikitra nanala n'ilay sampy nanorotoro ary zay ny rava miseho rehefa mba miezaka ianao manavao misy tsy mety ao tokantranonao misy tsy manaiky raha anaty sampy ianao manao misy tsy manaiky ao ary olona akaiky ianao le tsy manaiky
tsy matokena maso tamin'izany asa fa dia naetriny tsy andriam-bavy. Fatatsika ohatra tamin'ny fahalasana ny mpanjaka Elizabeta teo dia hitatsika fa ny andriana zany dia misy karazany maro zany ny laharam-boninahitra amin'izy ireny, misy duchesse, misy comtesse sy ny sisa raha vavy izy ohatra izay ilay zavatra resahana eto hoe naetriny tsy andriam-bavy izy reine zany satria nanompo samy. Rehefa miala amin'ny ratsy dia mila sasa. Raha miteny hoe miala amin'ny ratsy tsika tsy hoe sampy ihany fa zay rehetra manakona n'Andriamanitra ao aminao ao ilay esorina, mety fitiavan-teny io, fitiavam-boninahitra io, filankarena tafahoatra io, zay zany tadiavin'ny tompo hiala amintsika mba hahatonga antsika hanana fanavaozana. Ary raha miteny hoe miala amin'ny ratsy ny tompo, indraindray tsika mieritreritra hoe zany tsy mandika mididy folo jereny Matio 5. Reo olona resahan'i Jesosy Matio reo olona fatrapitandrina ny lalàna. Ho Jesosy za tsy tonga andravan'ny lalàna fa hanatanteraka. Misy tsy tanteraka reo ny lalàna. Gaga ny olona hoe inona moa tsy tanterakay, zay ne tsy mangalatra, zay ne tsy mamono olona, zay ne tsy manao an'izao ny hoe miala amin'ny ratsy dia arakaraka ny toerana misy ny olona. Ny olona zany rehefa manakaiky an'Andriamanitra dia misy famaritana vaovao natao hoe ratsy, misy famaritana vaovao natao hoe tsara, tsy mitovy amin'ny teolotsony. Misy ambara tonga miakitra zany le mankana amin'Andriamanitra. Ndray ohatra tsika amin'ny Matio 5:1-20. Voalaza hoe aza mamono olona, ary zay mamono olona dia miendrika hoelona amin'ny fitsarana. Ndikany aza mamono olona teo amin'ny Israely zany tamin'ny andron'i Jesosy, tamin'ny Jiosy zany dia hoe tsatokantsy, midaroka dia mahafaty, mamosavy sy ny sisa. Efa tsy zany tsony fa miakitra degré ambonimbony Jesosy. Ahoana izy amin'ny 2:20. Za kosa milaza aminareo zay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia miendrika elona amin'ny fitsarana. Ary nazovanao amin'ny rahalany hoe olompony ianao dia miendrika elona amin'ny sinedrona. Ary nazovanao amin'ny rahalany hoe foky alahy dia miendrika elona amin'ireny. Tsy zany tsony, tsy resaka mitsatokantsy tsony ty Jesosy satria efa mba miakitra ambonimbony ianareo amin'ny ara-pinoana. Fa zay rehetra tezitra amin'ny rahalany efa namany namono olona, efa handray zany. Zay rehetra manao amin'ny rahalany hoe olompony ianao na manivaiva dia efa namono olona. Zay manao amin'ny rahalany hoe raka na imbécile fotsiny dia efa namono olona ianao amin'izay. Zany hoe arakaraka ny toerana misy anao ny famaritana natao hoe mamono olona, arakaraka ny toerana misy anao ny famaritana hoe mangalatra. Zay mahatonga ny Jesosy miteny hoe le mijangajangana tsy hoe nangala-badin'olona ihany, fa zay rehetra nijery vehivavy ka nitelin-drora dia efa nijangajanga sahady. Zany hoe arakaraka ny toerana misy anao ny famaritana natao hoe mangalatra, ny famaritana natao hoe miala amin'ny ratsy, ny famaritana natao hoe mijangajanga, fa tsy letranainy ankapobeny amin'ny didy folo ihany zany resahana zany. Ary tsika zany tian'Andriamanitra miakatra trany amin'ny fahamasinana. Ary zay no tiana resahana eto. Atreza ny famaritanao natao hoe halatra. Misy famaritana vaovao men'Andriamanitra anao. Mahatonga miteny hoe indray eto hoe mampimeny sasany hoe raha mbo dekôna zany ianao ka mivoaka amin'ity chapelle ty misy 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗔𝗡𝗢𝗎 aza mbo maka fa mangalatra. Dekôna zany olon-dehibe ny fiangonana mba hanjarany mahantra sy ny takan'izany, mbo réal mba tsy ponina rehefa tsy hita amin'ny olona, fa tsy 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗢 koa mbola tsy poninao nefa ianao dekôna. Tanana fa misy zavatra misy degré tokony akarina zany hoe arakaraka ny toerana misy anao ny atao hoe halatra. Raha mba directeur tale amin'ny orinasy ianao tsy hitsipona 200 latsaka amin'ny arabe, mangalatra zany mason'Andriamanitra satria tokony hisy olona hafa hitsipona an'iny. Tanareo fa misy zavatra tahaka izany ambadiky ny tenin'i Jesosy. Raha mandeha mivavaka ianao mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, hatraiza ny fetranao, apetrao any aloha ny rakom-pisoranao sy izy fandany aloha ianao mihavana aminy.
ny fihavanana indray no ambony no le fanatitra. Ny hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao dia tsy misaraka amin'ny tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izay zany le hoe raha vao miteny hoe miala amin'ny ratsy isika dia misy relatif io, misy zavatra proportionnel amin'ny toeranao, amin'ny fahaizanao, fahalalanao. Andriamanitra zany rehefa mijery antsika dia mijery amin'ny masony, misy amin'ny toerana nametrahany ianao, mpitsara ianao, mpampianatra ianao, tsy mitovy zany rehetrarehetra zany. Andriamanitra zany mpitsara marina, tsy mitovy ny tsarana antsika. Ka raha miteny hoe miala amin'ny ratsy isika, makatahaka ny asa tamin'ny mahampanjaka azy, dia nanome baiko ny voaka rehetra izy fa tsy izy ihany no miala, fa ny reniny koa no teneniny. Satria amin'ny toerana misy azy manana fahefanana ao an'izany izy dia takian'Andriamanitra aminy zany. Fa ny zavatra faharoa nampiavaka ny asa koa dia mitady an'Andriamanitra amin'ny fo sy fanahy izy ity. Tena tamin'ny fony manontolo fa tsy aitraitra, tsy zavatra ivelambelana, nanao fanekena mihitsy izy tamin'Andriamanitra. Verenantsika ny tantara faharoa 15 teo. Ny andininy 12 hatramin'ny 15, vakitsika andininy 12 hatramin'ny 15. Ary nanao fanekeny tady an'i Jehovah Andriamanitry ny razana tamin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra izy. Ka na iza tsy mety mitady an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely dia atao maty, na kely na lehibe na vavy na lahy. Ary ny anina tamin'i Jehovah tamin'ny feo mahery sy ny fiompiana ary ny Joda rehetra dia nifaly noho ny fianianany efa nianana tamin'ny fony rehetra izy, sady nazoto nitady an'i Jehovah indrindra ka dia nahita azy, ary Jehovah nanome azy fiadanana aminy. Nanome fiadanana Andriamanitra satria miezaka zareo na ny kely na ny lehibe, afaka mitady an'Andriamanitra avokotsika na ny kely na ny lehibe. Ahoana moa Samuela zaza tamin'ny mbola kely ampianarana sekolilady, mitenena Jehovah ao fa miaino ny mpanompona, na ny kely na ny lehibe. Amin'ny oby ny olona midera, ny olona ny federana dia anisany fanatonan'Andriamanitra amin'ny fo. Tandremy fotsiny sao tratra amin'ny teny Isaya hoe midera ay amin'ny olona izy fa ny fo ny lavitra, miaraka ny fo sy ny fanahy sy ny saina rehefa miderin'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga rehefa mianatra hira ny antoko-pihira dia teren'le mpitarika toko-pihira ay tsy anjeren'le hira. Izy io tsy hoe tsy anjero maimbo, fa mba hahatonga anao hira amin'ny fonao sy ny sainao, inona tsara moa le nitenen'le hira. Ary zay le izy, ary zay no manahirana rehefa mandihy isika, inona moa le tenen'le hira rehefa mandihy. Fomba lehilahy mampirafy mampijaly vady dia mandihy ery le matabo, rehefa miala aminy ramose dia fidezitra izy, ale hira renao faly be teoko. Zerila zay le hira tsy magaga raha mandihy ato ambadika koa izy, inao falifaly nandihy teo tamin'le izy. Amin'ny fo sy ny saina sy ny fanahy rehefa miopy, rehefa midera koa, ary nazoto nitady tamin'ny fony rehetra izy. Ary zareo koa zany nanamasina ny tranon'Andriamanitra, arakaraka ny fitiavanao ny tranon'Andriamanitra koa ahitana ny fonao, amin'izay toerany arenao izy anoko ny fonao. Ny andininy 20 vakitsika, 17 sy ny 20. Fa ny fitoerana hafa tsy mba noravan'ny nefa nahitsy ny fony asa tamin'ny androny rehetra, ary nampidino an-tramin'i Jehovah ny zavatra nao masin'ny rainy, mba aminao masin'ny tenany dia vola fotsy volamena ary nahitsy ny fony. Nampidiriny tao amin'ny tranon'Andriamanitra zay sarobidy dia ny volamena, vola fotsy ary fanaka masina. Mariky ny fanatonana n'Andriamanitra koa zany ireo zavatra ireo. Ary zay le fitiavan'Andriamanitra, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny naviny moa izy, amin'ny fonao rehetra, fanahinao rehetra, sainao rehetra, ny herinao rehetra. Satria le hoe fosy fanahy ao anatiny dikany, fa le saina sy ny hery dia asa ataontsika ty ivelany ny dikany. Zay ny dikany io. Ary Petera tena mahafin'izany amin'ny Petera voalohany 2 teo. Petera voalohany 2.
ny andinin'ny fahafito sy ny fahavalo ahoana ozy izy fantombotra ny faran'ny zavatra rehetra ko endre ka manona tena amin'ny fivavahana ary moatra ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarina fahotana maro mivavaha ozy izy manana fiainam-panahy manakekezan'Andriamanitra fa ny fitiavana manarina fahotana maro azo antsika mandefitra zavatra maro izany fitiavana izany azo antsika mitady n'Andriamanitra amin'ny fosy fanahy rehefa manompo ianareo izy ambany aoka tahaka ny fanomezam-pisavin'Andriamanitra rehefa miteny ianareo tabidifa solo tenan'Andriamanitra ianareo rehefa miteny rehefa manompo ianareo tabidifa nomen'Andriamanitra hery ianareo hanompoana zavatra rehetra atao izy dia voninahitra izy voninahitra Andriamanitra hery ihany ka entanina isika navoan'ny fanompoantsika tahaka nanavoazan'ny asa miala amin'ny ratsy inona indray ny faharatsiana tokony hialako tonga ny volana Oktobra ifarana tonga ny volana Novambra dia mitsidika ny faran'ny taona efa be dia be zao nitetika asa tetikandro mba misy eritreritra mba hiova mba tanterahana amin'izay fa be dia be manko manapa-kevitra fa fo amin'ny 5 amin'ny herintaona tapitra ihany amin'ny herintaona fa tsy hitakory izay ny fo amin'ny 5 teo le telefôna indray ny mahazo loza hoe manginy ty mba alefa maneny ihany le izy fa ny foazana dia amonana io dia miverina matory dia mba manapa-kevitra tahaka ny asa sa izy nandrava ny faratsiana rehetra manodidina azy ary isika koa tokony sa anatona amin'ny tompo hitady azy amin'ny fo fanahy saina tsy amin'ny endriny velany ihany fa amin'ny endriny anatin'ny manontolo tanteraka amintsika na izany amen. manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia matsiaro tsy nahatanteraka isika ary matsiaro menatra sy mangayay eo anatrehan'Andriamanitra koa andeha isika iombona amin'izao vavaka izao hifony eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'izany tsy fahatanterantsika izany hivavaka isika ry Andriamanitra tompo rainay izay ny an-danitro misaotra makasitraka anao zahay fa Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao ary ambaranao aminay ombenombeny ny teninao izay manambara ny sitraponao izay tianao mba hiainanay tamin'ity androany ity dia nasehonao anay indray ny amin'ny tantaran'ny asa mpanjaka izay nanavao sy afaka nanaisotra ny faharatsiana rehetra teo amin'ny fanjakana izay nisy azy Andriamanitra nasehonao taminay indray tamin'ity androany ity fa ireo nataony dia niala tamin'ny faharatsiana namotika ny sampy ary dia nanavao ny fifandraisana aminao Andriamanitra ary indrindra nanana fahasahiana hiala amin'ny ratsy rehetra Andriamanitra mpanompo tahaka izany tokoa no sitrakao mpanompo samy miala amin'ny ratsy tahaka izany tokoa no akasitrahanao Andriamanitra ka manoloana izany Andriamanitra dia mifona aminao zahay satria izahay dia tsy mba sahy niala tamin'ny faharatsiana izay nangejanay tsy mba sahy niala tamin'ny endriky ny sampy rehetra izay nangejanay zahay koa mifona aminao zay tompo mamelany elokay mamindra-fo aminay marobe tokoa tompo ny endriky ny faharatsiana izay nataonay vitanay teo amin'ny fiainanay teo na tamin'ny fiteny zany na tamin'ny fifandraisana tamin'ny hafa indray zahay dia mametraka ny tenanay ho zavatra manao ny tenanay ho ambony manao ny tenanay ho lehibe dia manao tsinotsinona ireo namanay dia mifona aminao zay tompo fa tamin'ireny fotoana ireny zay no namono ny hafa mihitsy aza tamin'ny alalany nataonay ko mamelany elokay mamindra fo aminay fa eto koa izay Andriamanitra no mifona aminao
fa ombenombeny tokoa ny mpanomponao izay efa irahanao mitondra ny teninao hanavao anay, hitarika anay mba hiala amin'ny ratsy no miteny aminay amin'ny alalan'ny toroteny, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay ampitondranao, fa zahay no tsy manaiky hiavao tahaka ny reniny asa izay nambara tao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Dia ny tsy mbola ahetrinao izay Andriamanitra dia mifona aminao, mamelany elokay. Diovy sasao madio izay ho afa-pahotana, esory Tompo ny endriky ny fahotana izay mangeja sy mamatotra anay. Koa dia vonona izay ny hanaiky ho avaozinao. Fetiko izay Andriamanitra no mifona aminao, ny amin'ny fomba izay nataonay teo anatrehanao, ny amin'ny fifandraisanay aminao Andriamanitra. Ndraindray tokoa izahay variana amin'ny endrikendriky ivelany fotsiny, variana amin'ny zavatra ety ivelany fotsiny, fa ay ny fonay tsy tafaray marina aminao akory. Koa dia mamelany elokay Tompo, mamindra fo aminay. Fa rehefa mandre tokoa izahay ny teninao izay ambaranao hoe amolotray fotsiny izay indraindray no mankalazanao fa ny fonay kay lavitra anao, dia tena levilevy ny fonay, torotoro ny fonay. Fa eto izay dia mifona aminao, mamelany elokay Tompo, mamindra fo aminay. Fa amin'izao sisa izao kosa dia manana fikasana tsara izahay, mba tena ankalazanao hitady anao amin'ny fonay rehetra, amin'ny fanahinay rehetra, hitianao amin'ny herinay rehetra. Fa mifona aminao koa izay Andriamanitra ankehitriny, satria teo amin'izay nataonay dia maro be ny zavatra nataonay tsy araka ny sitraponao, maro tsy tambo isainay ireny, fa mba hienoa ny vavaka mangina izay hoentinay tao anatrehanao ankehitriny, mba hanavaozana indray ny fifandraisanay aminao, ary hitalaonay aminao ny fahotana vitanay rehetra. Dia mba hienoa ny vavakay Tompo. Andriamanitra minosomatoko izahay, fa renao ny fifonanay sy ny fitalaonay, ka dia ny fotorotoro sy mangorakoraka dia tsy ho ataonao tsinotsinona, fa ho avy tokoa ianao hamindra fo amela eloka. Noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy ilay efa nanolotra ny tena no famonjenanay no ivavahanay toy izany. Amen. Ny hira 870 no tanterahintsika. Antsika izay vonana vao ny fahalorantenantsika mitsangana fahamindra fo amintsika ny Tompo. Hoe ny apôstôly masina amintsika, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Indro efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Izany dia Andriamanitra ao amin'ny Kristy izay nampihavana antsika ao aminy, ka napetrana aminay ny tenin'ny fampihavanana, fa Kristy izay tsy nalala ota, efa nataon'Andriamanitra ota mba hamonjy antsika. Noho izany ry havana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotantsika noho ny anaran'ny masina samy midera amin'ny Tompo isika. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny heliny sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy hain'i Jehovah eloka.
ary tsy misy fitaka ny fanahy aminy. Amen. Ivavaka isika. Sotranao zay ry Andriamanitro, fa Andriamanitra mamindra fo sy miandra tokoa ianao. Ary marompo sady be famindram-po ianao. Misaotra anao noho ny famelan-kely karesinay ny amin'ny finoana, noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanak'ampamonjy anay. Misaotra anao ny amin'ny teninao mba hahafahanay ala amin'ny faharatsiana rehetra. Aoka izy sy fiandraikany eo amin'ny fiainanay ny tenin'Andriamanitra, mba hahafahanay andresy ny fanompoan-tsampy rehetra, hahafahanay manavao fanoloran'ny tena eo aminao, hiala amin'ny faharatsiana rehetra. Tarika anay anao Andriamanitra, ny amin'ny hinonay ianao ny amin'ny fo sy ny fanahy, ny amin'ny anakenay ianao ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra anao ny amin'ny teninao. Ko ankehitriny Andriamanitra izahay dia manana etaetanay entina eto anatrehanao Andriamanitra. Mangataka aminao izahay ny amin'ny ray aman-dreninay Pasteur Mikael, da io izy ny amin'ny andraikitra efa napetraka ao aminy, ny amin'ny andraikitra efa nividiananao azy, omehery izy ome fahasalamana ary ome fahalalana mba hahafahany manatanteraka ireo adidy ireo. Da io koa ny vady aman-janany izay miara-miasa aminy ny amin'ny andraikitra efa nomena ho azy ireo. Da io koa izay kristianina tsirairay ny amin'ny andraikitra izay efa napetraka ao aminay, ny diakona, ny sampana rehetra izay misy ato anatin'ny fiangonana, mba hahafahanay anatanteraka ny andraikitra efa napetraka ao aminay. Singanay manokana amin'izany ny sampana fifoasana. Da io izy ireny, satria matetika miatrika olana izy ireny ny amin'ny ady amin'ny fanahy maloto. Da io izy Andriamanitra hiatrika ny amin'izany ady maloto izany. Nomena ho andraikitra izy ireny ato amin'ny fiangonana, hitaiza sy hikarakara ny kristianina tsirairay. Da io izy mba hahatsapa tena fa nomena ho izany andraikitra izany izy. Ankehitriny Andriamanitra mitondra mbavaka ho an'ireo izay mahatsaro nandray zavatsoa avy taminao, nandray fahasoavana avy taminao, satria tsapany tokoa ny fiasanao eo amin'ny fiainana. Da io izy ireny hahatoky anao hatrany hatramin'ny farany, ary da io izy hahazoto ny amin'ny asa fanompona izay efa nomena ho azy. Maro tokoa ny zavatra izay tianay angatahana Tompo. Ianao mahalala izay mahasoa anay sy mahatsara anay. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, andeha hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana voalohany, izay manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy sanany laha tokony tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Vertsiny, nijaly raha napaka poto Pilato,
nombona tamin'ny azo fijaliana maty ka naleva nidina tany amin'ny fiainansita mitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any ny viny tsara vela sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana zao tontolo zao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Fifaliana ho antsika ny mandray reto avantsika manolotra ny zanany eo amin'ny sakramentan'ny batisa. Vale ame 700 na ny voalohany sy ny faharoa ny raintsika asaina hiatrika ny alitara masina izy ireo. Anorenana azy ao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo, efa nomenahy ny fahefana rehetra nandanitra izay ty an-tany, koa mandehana ianareo. Dia ataovy mpianatra firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nodiko anareo. Ary ino zao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Ary oroko ny fanekeko amiko saminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao hoy ny Tompo, hatramin'ny taranaka farany mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia niarina levina tamin'ny Kristy tamin'ny batisa, ary miara-tsangana aminy noho ny amin'ny finoana ny asan'Andriamanitra. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy, ka tsy misy tsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy na alahy na vavy, fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Izany tenin'ny Tompo zany ry havana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo. Moa manolotra marina ity zaza ty ho Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, ahatonga anareo fianarana ho an'io zaza io amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo ny antanterahany fiangonana amin'ny zaza io ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, ka hitombo izy amin'ny fahalalana ny fahasoavana, hanaikan'i Jesosy Tompo izy azo hery izy handany asan'ny Satana rehetra. Vonona hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ary hampiditra azy ho isan'ny mpianatra sikolalady va ianareo. Ekenareo va ny hampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao, ary ezaka hahatonga azy ho mpanefana samin'ny Tompo. Mandre ianareo Andriamanitra. Oka nareo todika any amin'ny fiangonana maky amin'ny pahabe maso zany fanekenareo zany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay. Ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay, ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao. Sy hanekenan'i Jesosy ho Tompo, mba hazon'ny hery andava ny asan'ny Satana rehetra. Fona ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, hampiditra azy ho mpianatra sikolalady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay ahatanterahana izany. Amen.
Andriamanitra nampianareo atanteranareo izany fanekenareo izany. Andeha isika ary fiangonana hitsangana angataka ny fanahy masina nome izany herin'Andriamanitra izany. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitra ray tsy toa, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenan'ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zahay ray eo, manatre anay, aoka ny fanahinao masina ny mehery ny asa tanterainay eto am-panaovana izao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny lotony nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza atao batisa ty ane, ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiray sendrika aminy no ny asan'ny fanahinao masina, izay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Andriamanitra tompo rainay izay ny an-danitro, faly misaotranao koa zahay, fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto, miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitahirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba ahazony manatanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao. Omba ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ezaka rehetra ataon'ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Razafo manantsoa Andria mananjara Jeremy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo, anaka aza matahotra, efa niantso ny anaranao ianao. Ento zao zaza zao ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra efa nomeny ny Fanahy Masina. Amen. Ny raha fanampin'ny fafita mivapolo ny sorantsika ny Tompo.
Soaran'ny tompontsika ny amin'ny fahatanterahany sakramentan'ny batisa sy ny liturjia antsika manontolo. Efa manao ny tetikasa tetikandro ny teti-bola ny sambana. Aza donona ny mampiditra ho isitsika ny alahady anatin'ny perikôpa. Alahady anatin'ny perikôpa zany alahadin'le sampana. Efa nilazaintsika tamin'ny 3 tety amin'ny herintaona fa alahady anankiroa ny an'ny sampana rehetra izay mbola nisy nanao telo any dia asory le fahatelony. Alahady roa ny an'ny sampana, ny ray anatin'ny tia, ny ray mandritra ny ray volanareo. Le alahady akana rakitra izany fa le manao liturjia iny mitoy ihany isam-bolana iny. Dia amin'ity zany rehefa misy alahadin'le sampana amin'ity zany dia miditra izy manao liturjia na dia anatin'ny ray volan'le sampana ary. Fa ny fakanany rakitra faharoa efa milamina any amin'ny sekretariat zany iny zany. Dia ny faharoa aza donona koa ny fotoana manginy mpitandrina ny sampana zany izay fatatsika fa misy efatra eo zany fa mangina ny sampana anatin'ny taona. Dia iny zany aza donona hitatsika amin'ny tetikasa tetikandrotsika zany. Dia mampandroso ny tompon'andraikitra isika ilazany vaovaon'ny fiangonana. Dia ho ampitomboina aminareo rehetra ny ry-havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao iray izao marain'izao. Vaovao avy any ivelany. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, synodam-paritany Antananarivo Andrefana, aumônerie 𝗙𝗡𝗢𝗙𝗔𝗡𝗙𝗡, komity Jobily fisotrondronono, ho an'ny aumônerie sy ny antoko-pira, chapelle militaire Ampaibe.
misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesalonianina 1:5-9. Antony Antsakira-Piderana. Ry havana, ho aminareo anie ny fiadanan'ny Tompo Jesosy noho izao jobily fisotrondronono 730 taona mahampitandrina ary 720 taona maha-aumônier andranoro vololona Ivonina mpitandrina izao dia afaly manasa anareo izahay andray anjara hira amin'ny Antsakira Fiderana. Izany dia atao amin'ny chapelle 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗎 Alahady 30 Oktobra manomboka amin'ny 2 tolakandro. Ery lehibe ho anay ny fahatongavanareo koa dia makasitraka Tompo. Omba sy ampahery anareo Jesosy ary manao veloma finakitra anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Ny pasteur aumônier, ny mpitantsoratra, ny filohan'ny komity. Fitezapana protestanta folo alinda chapelle militaire Arivonimamo. Ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ny Andriamanitra Ray izy Jesosy Kristy Tompo. Anisoanao tokoa ao. Genesis 2:30-7:30. Ho ampitandrina aumônier militaire national sy ny birao ary ny fiangonana manontolo. Ny mpitandrina aumônier mivady, ny birao ny fiangonana ary ny kristianina rehetra amin'ny chapelle militaire Arivonimamo dia afaly manasa antsika fiangonana sy ny sampana eto amin'ny chapelle militaire Paibe ho tonga hanotrina azy ireo amin'ny voka-dehibe ny fiangonana tanterana ny Alahady 13 Oktobra 2020 fandaharam-potoana manomboka amin'ny 7 ora sasa-maraina amin'ny Fanompoam-pivavahana izy sakafo amidy amin'ny vidy mirary mitohy amin'ny Antsa-Piderana amin'ny fotoana amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Dia manao veloma finaritra anareo amin'ny anaran'ny Tompo ary misaotra melohanareo sahady noho ny fiara-miasa. Manao sininy filoha sy ny mpitandrina. Avy amin'ny mpitandrina sy ny birao ny fiangonana. Ampatsahivina ny sampana sy ny fikambanana rehetra fa ny Alahady 30 Oktobra ho avy izao amin'ny herin'ny anio zany no farafanolorana ho an'ny birao ny fiangonana ny 3T 30 Angaviana isika rehetra hanaja izany feim-potoana izany. Efa mampatsiahy antsika sady etona fa ny sabotsy 12 Novambra manomboka amin'ny 7 ora maraina no fotoana iarahan'ny birao ny fiangonana sy ny filohan'ny sampana ary solotena ray isan-tsampana mahakasika ny anatanterahana ny fivoriana teknika momba io 3T 30 io manomana antsika sahady ho amin'izany fotoana izany. Vaovao avy amin'ny sampana sekoly Alahady. Anio ariva amin'ny 3 ora tolakandro ny Antsa-Piderana iarahana amin'ny rantsana tany-ketsa. Tsy misy mividim-pidirana fa ny valopy no raisina eo am-pidirana. Na tsy manana valopy azy ianao dia tonga foana satria sitrakay ny ara-mideran'ny Tompo aminao. Mbola misy rahateo ny valopy izay zaraina eo am-pidirana. Tongava maro fa ery lehibe ho an'ny zanantsika ny fanontronantsika mianakavy izany fotoana izany. Afatra ho an'ny mpianatra sekoly Alahady sy ny ray aman-dreny misy ny dingana ny fianarana sekoly Alahady. Mba hafen'ny fampianarana azonao dia entanina ny mpianatra mba tsy handingana kilasy fa hanaja ny lamina mikasika amin'ny fampianarana akanjaza hatramin'ny klasin'ny olon-dehibe. Tsy misy ny fianaran-kira ny ariva ho an'ny fankalazana Noely noho ny fisian'ny rindran-kira iarahana amin'ny rantsana tany-ketsa. Mitokus zany amin'ny herin'ny anio. Avy amin'ny sampana Dorcas. Mivory ny sampana Dorcas ny Alahady 30 Oktobra manomboka amin'ny 2 ora sasany. Lahadinika momba an'izany fandaniana ny 3T alohan'ny andefasana azy amin'ny birao ny fiangonana. Fampianarana, fampizarana izay ataontsika izay nanatrika ny fiaonam-ben'ny Dorcas ny talata 17 Oktobra lasa teo. Manentana ny fahatongavantsika raha vavy rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny sampana VFL. Alahady ny sampana VFL amin'ny herin'ny anio misy ny fivarotana mofomamy sy masira. Manentana antsika ihany koa izay vonina natevina ny sampana fa fotoanan'izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Rakim-pisaorana apetraka ambavaka ny fiompiana izay atao. Rakim-pisaorana tononona ho an'ny safifa sy ny mpitandrina telo mirahalahy. Rakim-pisaorana ny andry dia ny andry an'i Jehovah ary nitodika ny tsinjoa izy ka nandreny fitarainako. Salamy 7:1. Rakim-pisaorana tononona ho an'ny fiangonana. Rakim-pisaorana fahafolon-karena Malaky 7:10 sy 2:12 ho atolotra ho an'ny mpitandrina telo mirahalahy. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana
ny fitsanganany tena maty no nampandresanay fa ny malalanay Ravelosoa Liliane dia natsony ray odiny aminy ny zoma 2 Oktobra 2024 rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ratomas Jean, ny zanany voanginy Hinatatamo sy ramboana solondraibe Joelsan vadiny sy ny raitapo aminy rehetra izay tony teo aloha mpanazava teto amintsika. Ny zafiny ny raitapo aminy ny raitapo amin'ny vadiny fianakaviana manontolo, ny fiangonana FLM tsara honenana, ny fiangonana 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗢 Manerin-drano Ambatomanga, ny fokotany tsara honenana, nofiny dia hiala amin'ny 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗢𝗢𝗡𝗙𝗡 tsara honenana ny alahady 24 Oktobra 2024 ary atao veloma farany ao amin'ny FLM tsara honenana amin'ny 12 ratoandro alohan'ny andevenana azy ao amin'ny fasandrazany ao amin'ny Toby azafady ao amin'ny fasampiandry ao amin'ny Toby Fieferana. Eo an-tananao raiky no apetrako izao ny fiainako rehetra bataillon zanakao FFPM 462. Ny famangin'ny fiangonana dia ho tanterahana amin'ny fotoana mahamety azy. Dia toy izay indray ravana amin'ny vaovao voaray izao maraina izao voninahitra ho an'Andriamanitra ireny ihany. Amin'ny telo zany tsika miaraka amin'ny rantsana taniketsy ao amin'ny sampana sekoly alahady. Ny lohevitry ny Noely dia efa itsika entantsika mipetaka any Jesosy mpanjaka mandrakizay ho antsika mamorokira zany na mamorona kilalao zany dia izay ny lohevitra. Iroso amin'ny rakitra isika io ny tokopira, io ny sampana afaka mihira ao anatin'izany. Ny safify dia manolotra ny asa sy fampiarezana rehefa mirava ny fiangonana. Oara-baitsika vita fanamasina fanambadiana Andrea miana mianta sonjiva jery erikasy rakotiny ray Andriana valina mialy Lucia asa ao zareo. Anganao zareo. Ho amasina fanambadiana amin'ny heriny rakotomavo mahery Andrintsosy Andriana Vonieri Tatina valina miadiana ao amin'ny tanora ao zareo. Ato zareo mitsanga. Natolotra amin'ny sakramentany batisa ny zakela be manantso Haïti zanakira velo manantsony zakany rina sira Andriana solo koloina malala. Aty amin'ny tanora riko zareo mivavaka ho azy ireo isika. Misaotra tompo.
mirakitra. Ataontsika ny hira mialosy aorianan'ny tsodrano. Tanterahin'ny tompo aminareo zao tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tompo izao. Fiadanana ny eo anareo rehetra ary fitiavana amba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny eo amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Hitay anareo ny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mamindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo ny fiadanana. Amen.
mipetraka isika mivavaka mangina ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarina fahotana maro ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mbola misy ny asa sy fampaherezana izay iarahantsika amin'ny sampana fifoazana.